ketraka, sahirana, vizana. be loatra ireo zavatra inina tsy lazaina everina fa mahamenatra. be roatra ireo zavatra mifamaofao ka tsy mampilamina ny saina intsony mihitsy. Tsy manana olona azo atokisana ho resahina. Amin'izao vanim-potoana izao dia tsapa sy hita fa mitombo anisa tsy mitsahatra ireo olona izay tratra ny fikorotanana na ny tsy filaminantsaina. Tsy mifidy sanan-taona intsony izany ankehitriny noho ireo olona ny fiarahamonina efa latsapaka. Maro ireo sokajin'ny olona voakasika amin'izany na eo amin'ny toeram-piasana na eo an-tokantrano. Araka ny atontanisa izay navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana dia 520 isan-jaton'ny mponina eto amin'izao tontolo izao dia tratran'ny tsy fahatomombanana ara-tsaina ary aretina fahatelo mpahazon'ny olona indrindra izy io ao aoriana ny homamiadana sy ny aretin'ny fosiny lalandra. Araka izany dia ho atsangana ny fitoeram-pitsaboana natokana ho an'ny fahasalaman'ny saina etsy Marivolanitra ary ho ampitondraina ny anarana hoe CMP FJKM Dr Andrew Davidson na Centre médico-psychologique FJKM Dr Andrew Davidson. Nofinidiny komity mpitantanana manokana ny anaran'ny fitoerana hoe Dr Andrew Davidson satria izy no missionnaire voalohany avy amin'ny London Missionary Society tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1990 ary nitondra ny fitsaboana ara-tsiantifika. 19 taona ty aoriana indro ny FJKM Ambotately manolotra ho antsika ny CMP FJKM Dr Andrew Davidson. Ho fampahafantarana ny mombamomba ny CMP io dia isy famelabelaran-kevitra ho arahana dinky ny faharoapolo raiky amby roapolo ary faharoa amby roapolo aprily ho avy izao izay ho atao etsy amin'ny akany ARM Ambotately nitomboka amin'ny 10:00 izay arahana amin'ireo manam-pahaizana sy mpisehatra manokana momba ny fahasalamana ara-tsaina.